Aorina ny tapatapam-baovao tsika dia anaraka ny vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama hoentina amintsika ihany koa ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny akon'ny fandalovan'ny rivo-doza Ihena sy ny fanampiana mifanandrify amin'izay ho an'ireo trabona. Izao aloha dia hoarantsika ny tapatapam-baovao. Ampeflo Polisi municipal Roland nenjen'ny olona omaly maraina tokony tamin'ny sivy teo tetsy Ampeflo no ny fanarotana nataony tamin'ny mpamily fiarakaretsaka iray niditra antsehatra mihitsy moa ny hémorragie mba hisoroana ny fitsaram-bahoaka norofin'izy ireo niaraka tamin'ny mpamily fiarakaretsaka ireo polisi municipaly roa ireo. Laza moa ilay mpamily raha nanontaniana fa ny savan'ny fiara sy nanao fanamarinana ny kojakoja rehetra ireto polisi municipal Roland ireto rehefa tsy nahita nokiany izy ireo dia nilavany ary dia nitaky roa alina ariary raha tsy izany dia tsy averina amin'ilay mpamily ny taratasiny izay marina fa noentin'izy ireo nitsoaka mihitsy moa rehefa tsy nentina nome vola ilay mpamily. Ambatofotsy misaona ny fianakavian'ny mpanao gazety James Ramarson matino ny von'olona nitranga teny Ambatofotsy ny zoma telo mars lasa teo ny anabaviny iray tapo aminy lehilahy ray izay olom-pantany ihany no ahina ho navandoza raha ny fanazavana azo avy amin'ny fianakaviana dia ahina ho resaka fitakitrosa no tena tao ambadika ity raharaha ity efa natolotra ny fampanaovana omaly moa izany raharaha izany. Lakandran'ny Mozambique nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomasina tany amin'ny lakandran'ny Mozambique ao Malotolakandro botra iray ny angiavan'ny morondava ny azo any mainty rano no ny arandoza nitondra mpandeha miisa 10 sy entana ny mpivarotra mpamongady iray ilay botra araka ny fanazavana avy amin'ny zandarmerie pirenena dia vaky ny fandona tamin'ny vato ilay sambo kely nanomboka tamin'ny roratolakandro teo no niditra ny rano vokatry ny fahavakisany voatery narina an-dranomasina ireo entana noentina dia sira 20 tonna sy zava-pisotro milanja 20 tonna nanao izay hoafany moa ireo sampandraraha tompona andraikitra namonjy ireo mpandeha raha ny vaovao farany voaray dia tsy nisy ny ainana fohy.